andeha misaora any Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-trano Jehova, manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaora an Jehova. Hitanao avy eo zionany Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Noho ny fitantananao tompo malala dia tonga eto amin'ity toerana ity izay hitondra ny tenin'Andriamanitra dia mpiomandrakariva arinonay fararoa na telo mivony amin'ny anaranao dia vovoany anao koa mifananao masina izay anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity sabata ity dia fifaliana ho andreny miarabanao tratra n'izao sabata masina mahafinaritra izao. Ny firariana ho anao anie dia hitanao anie Jehova ary hiaro anao mandritra ity sabata ity, ary mino aho fa ahita fahafinaretana ihany koa ianao amin'ny fiarana amin'ny tompo mandritra ity sabata ity. Amen. Ilai fiti maeri, fa fiti avanama, mamerina niveri, o ira, tifuku ira, fatenati, ilai pamuzina. Izaulai faefanabe manuvani panuta nade malemi azare hajesi zauni uta ira jifuku ira fatenati ilai pamuzina. Izaulai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unzatani ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Ilai piamina mia isimitanjo naitana misankamina nalina nanjo o ira jifuku ira fatenati ilai pamuzina. Fammaharitra nifiti avanaura mitana wangandanitra unina manjakiza o ira jifuku ira fatenati ilai pamuzina. Raiso ny baibolinao a dia vakiana ao amin'ny Joba toko voalohany andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Joba toko voalohany andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary tamin'ndray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, dia mba tonga teo koa Satana tafahary taminy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe, avo nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanomboka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka ny fady ny ratsy. Hotahinany ny teny asoanao. Amen. Manasanao ary andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay any an-danitro, atolotra ianao indray ny dera, ny laza, ny haja sy ny voninahitra ary ny saotra, satria Andriamanitra mendrika izany ianao ary Andriamanitra be fitiavana ianao, ka dia indreto izay mpanomponao fa miantso ny anaranao ary manolotra izany. Koa raiso ray eo mba hoanitra manimpofona amin'ny seza fiandriananao ny vavaka izay ataona eto. Ray masinao, amin'ity fotoana sabata izay iantsonay ny anaranao ity dia mangataka ihany koa izay ny anatrehanao amin'ny fafenoana izao fotoana izao, ary meteza raha eo hamela ny heloka ianao, hanadio ny fahotanay ianao, satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao, ka dia masino izay tsiraray avy ary engany ny fanahinao mba hanenika anay tsiraray avy mandritra ity sabata ity. Eny Tompo malalo, ny mpanomponao izay hitondra ny teny ihany koa dia mangataka izay ny ositry ny fanahinao mba hampiteny azy, ary engany mba ny fanahinao ny Tompo no aoka hanositra ny morony ka ahafahan'ny miteny amin'ny fampahirezana ho anay tsiraray avy izany. Ary mino izay ray malalo fa mba ho famelombelomana ny fanahinay ny teny izay ho avoaka ny mpanomponao ihany koa, ary mitahiny fotoana rehetra ianao, ka dia mino izay fa raha misy ny tsy salama na misy ny manana olana ankehitriny dia ao ianao Jesosy hikasika azy ireny, hamany olana ary hanasitrana ny tsiraray avy. Ka mino izay fa amin'ity sabata ity dia mba hanana fifaliana, fafinaretana, hanana fiadanana ny tsiraray avy, entina hiatrehana ny henemana vaovao indray. Ary ny fotoana rehetra dia ankininay aminao ihany koa. Ankininay aminao ihany koa Jesosy eo ny fiangonana tsiraray avy, hatrany amin'ireo mpitantana anay any amin'ny foibe maneran-tany, hatraty amin'ny fiangonana izany dia ianao ny Jehovah ny tantana sy hita hampahery an'ireo ray aman-dreny pasteur sy ireo mpitantana maro samihafa, ary mino izay fa hiaro azy ireo mandrakariva koa ny ianao. Ka dia izany sy rehetra mahasoa dia tononoko sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Zao tsika dia tonga amin'ny fampompivavahana ho amin'ny fanatra sy ny ampahafolony. Manasanao ary hanomana izay fanomanao an'Andriamanitra arahantsika vavaka mangina izany. Firenena tsy tononona anarana fampisehoana an'Andriamanitra ny talenta. Ny toko sy andino vakitsika amin'ity anio ity dia amin'ny Romana toko 1:12. Romana toko 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy menatra ny filazantsara aho
fa herin'Andriamanitra ho famonjena izy rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha izay vao amin'ny Jentilisa. Ny olona izay joro vavolombelona amintsika amin'ity anio ity dia Sara. Mipetraka tany amin'ny firenena izay tsy tia kristiana izy ireo. Tao anatin'izany anefa dia tsy namela azy irery Andriamanitra fa nanampy azy ireo hatrany. Rehefa nanomboka nianatra Sara dia nangataka tamin'ny mpampianatra azy izy mba tsy hianatra rehefa sabotsy. Izy moa dia makany am-piangonana rehefa sabotsy. Rehefa niresaka tamin'ny mpampianatra anefa izy dia tsy nanaiky ny mpampianatra. Tsy maintsy mianatra ianao rehefa sabata, rehefa sabotsy. Izay no nolazain'ilay mpampianatra azy. Dia ohatr'izany foana izany nataon'ny mpampianatra io rehefa miresaka azy Sara. Nanapa-kevitra ny tsy hiteny intsony Sara fa mivavaka tsy tapaka amin'Andriamanitra izy mba Andriamanitra no handaminy ny toe-javatra rehetra. Tamin'ny taona manaraka dia niova ny mpampianatra tao amin'io sekoly io ary ity mpampianatra ity dia tena namela malalaka azy hivavaka rehefa sabata. Ary indray andro dia namoaka vaovao ny mpampianatra. Fotoanan'ny talenta izao izy, ny ankizy rehetra dia tsy maintsy mandray anjara amin'io avokoa, samy mamoaka ny talentany avokoa. Dia nataon'ny mpampianatra manokana Sara, tiako ny mba hahiany ny talentanao, inona ny talentanao izao? Dia hoy Sara hoe manana talenta mihira, saingy tsy mahay hira ankoatra ny hiran'Andriamanitra. Dia hoy ilay mpampianatra hoe tsy manina ka mety foana izay talenta nananao. Nanomana fatratra Sara. Tena nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy izy mba ho tsara ny zavatra vitany. Nisy toe-javatra nitranga nampalahelo anefa. Rehefa nivoaka ny fotoana izay hanaovana io fampisehoana io dia andro sabotsy ilay izy. Mazava ho azy fa tsy afaka izy rehefa andro sabotsy. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy hoe fantatrao fa te haneho ny fahatsarana amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny talenta, kanefa antenaiko fa hanamboatra ny toe-javatra mitranga ianao. Ny zavatra niseho tampotampoka teo dia naheno vaovao izy fa nahemitra ny ampitsony io ny fampisehoana. Ny antony moa izany dia vokatry ny toetrandro ratsy ka nisy faharavana ny toerana izay fanomanana. Tao anatin'izany dia tena feno fifaliana Sara satria namaly ny vavaka nataony Andriamanitra ary nandritra ny fampisehoana dia ny an'ny Sara irery ihany no tena niavaka satria naneho ny fahatsarany tamin'Andriamanitra izy. Ankehitriny antsoatsika rehefa mijoro matoky an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra miditra nitsehatra amin'ny zavatra rehetra. Ny tian'Andriamanitra ataonao dia manankina ny fiainana tsy tapaka aminy fa izy handamina ny zavatra rehetra. Dia tanteraka amintsika ihany koa anie izany mba hijoro atoky an'Andriamanitra mandrakariva isika. Andeha isika hivavaka. Ray tsara sy masino misaotra ny amin'ny tantaran'ny Sara manokana izay maneho anay fa mijoro vavolombelona ho anao izy ary maneho fahatokiny anao ihany koa. Izay tsirairay avy ihany koa Tompo amin'izao sabata izao dia maniry mba hijoro vavolombelona anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Ampiasao anao izahay ary faninahitra sy ny ampahafolo izay atolotray engany mba havita be amin'ny asanao. Tonoina vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
manao ana daholo raikizy. Androany isika dia heno afatra ray vaovao dia mahakasika ny Maria, fijoroana vavolombelona nataon'i Maria le izy. Dia nareo efa nanao vakansa moa dia i Maria koa efa nanao vakansa dia misy anarana ray hoe Dida zay. I Dida kosa raikizy dia tsy mba manana tombontsoa ohatranao hoe rehefa tsy mianatra dia mandeha manao vakansa. I Dida kosa nefa tsy manana fahafana amin'izany ny ray aman-dreniny. Dia ny any ataon'ny Dida rehefa vakansa dia manampy an'ny neniny izy. Inona ny ataony amin'izany? Tondra gazety mandehandeha izy dia varotra an'ireny gazety ireny ny ataony. Dia izay foana ny asany isan'andro isan'andro. Dia indray andro nandalo tamin'ilay tranon'ny bebe Germaine izy. Io bebe Germaine io kizitina io nareo efa nahita olona kizitina be? Be ohatran'ny bebe Germaine tena kizitina izany Dia ozy izy rehefa mandalo eo izany Dida. Dida kely ataovy eo akaiky mivaravarako tsara le gazety atsipiny sefa tsy atsipitsipy fotsiny fa zanga reraka be makaniny. Dia avy eo ozy Dida hoe izany raha bebe kizitina. Dia rehefa mandalo eo amin'izay Dida indray manaraka dia asain'ny bebe Germaine manary fako satria izy efa antitra be. Dia asain'ny bebe Germaine mamafa ny tranony mba hampio kely raikizy Dia rehefa avy eo amin'izay leo be amin'izay ary Dida. Za koa rongà tsy mahavita intsony Dia rehefa lasa izy dia inona ozy izy nareo ataony amin'ilay gazety tonga dia atsipony mafy be ohatr'izao any ilay gazetiny. Dia na eo amin'ny varavarana izany inona tsy eo amin'ny varavaran'ny bebe Germaine dia tsy rara iny mihitsy. Dia iny amin'izay bebe lasa izandray ilay gazetiko teo raikizy. Tena nariany Dida aizandray ary izy izany dia sahirana be mihitsy bebe maka an'ilay izy. Dia rehefa avy eo niantso amin'izay izany ny bebe any Dida kely tany ambanivohitra. Allô, ao ve Dida? Misy zavatra tiako resahana aminy. Dia io izy. Dida manao vakansa aty amin'ny bebe ianao Dia oay, izany ve? Tena faly izy raikizy satria tsy mbola fataony mihitsy izany. Dia avy eo amin'izay nefa tsy tiany tapana izany ilay asan'ilay mitondra an'ilay gazety be da be isan'andro. Tena nieritreritra teo izy dia nahita hevitra hoe dia hiantso amin'ny Maria. Atsoiko Maria hanohy ny azako dia omeko karama izy. Dia rehefa tonga avy manao vakansa indray dia tohizako indray ilay asa. Dia rehefa avy eo amin'izay nandeha tany amin'ny Maria izy. Odio
Dita bonjour de bonjour Marie. Zao za andeha hanao vakansy any bebe anay ary ambanivohitra ka ny asako tsisy manao intsony de sao de mba afaka atao sely manatitra gazety de omeko karaha mise omeko 10 000 ariary isaky ny rehefa tonga de omeko 10 000 ariary. De ozy izy Marie, mety aminazy zany ka tsy maninona mihitsiny satria Marie raiky izy tena tsara fanahy be izy sady malemy fanahy izy de izy mitsikitsiky fanareo koa mahay mitsikitsiky de mitsikitsiky ohatra ianao mihitsiny izy ohatra ny zamo mihitsy izy rehefa mitsikitsiky de rehefa avy eo am'izay natao dao aloha ny ianao ampianarina ozy dita sao de tsy mahay de lasa ry zareo de manaritra an'le gazety be da be de rehefa tonga teo amin'ny bebe Germaine am'izay de nijanony dita. Zao Maria rehefa mandeha ato amin'ity trano ity bebe Germaine zay anao kizitiny zany zany raha bebe faran'izay masika de zao ny atao rehefa tonga eo atsipy ohatr'izao fotsiny le gazety de lasa aingana mitsoaka fa irakirahany eo ianao de ozy izy Marie andray kosany fa maninona ialahy manao an'izany mampalahelo be nge izy efa antitra de ataony lany zany de iza zany no manampy azy aza manao an'izany fa ratsy nge zany toetra zany toetra tsy mahateo tia zany de niondriky dida za marina moa zany de ratsy fanahy eny are zay ataony CEO are fa zay mahafinaritra ny CEO fa rehefa miverina avy any kosa de ataoko zay ataony se rehefa miverina de lasa dida ary nandeha de i Marie rehefa tonga eo amin'ny bebe Germaine de domodomony le trano dio de sady efa mitsikitsiky ohatra ny ataony CEO mihitsy mitsikitsiky be izy bonjour bebe bonjour ihany ka ahoana inona ny anao zay anatitra an'le gazety ny bebe tia ny gazetinao fa rapitsondray miverina ary sao de misy zavatra aniran'ny bebe anahy gaga be i bebe ohatry hafa am'izay samizazany zany zazany de rehefa avy eo afaka rise zany ty fako ty afaka riko ka sady mitsikitsiky izy de lasa izy manary an'le izy ampitsikitsikiana de asainy bebe Germaine mamafa ny tokotany ny trano de ataony ampifaliana foana le zavatra aniran'ny bebe azy de ozy izy bebe hoe mahafinaritra loatra ny zazy iny tena mateo tia mihitsiny fa alao izy asaiko amin'ity indray mitoraka ity fa tsy irako manao rahatsony de nasainy bebe izy de nomany bebe teo ny ronono de ny gâteau de ny sakafo ry zareo de ozy izy bebe miantso an'ny Maria ianao nga mpivavaka nga se eny ry bebe fa ahoana nahafantaran'ny bebe an'izany ka ianao tsy inona fa am'izay samy ankizy mihitsy fa de tsara fanahy loatra ne ianao sady tia mitsikitsiky tia manampy ny hafa hita soritra eny amin'ny tavanao fa zaza tsara taiza ianao faly be tao am-pony tao Marie nareo koa efa mba faly ianao koa efa mba faly rehefa akasitran'olona de Marie koa tena faly raiky izy de avy eo rehefa niaraka tamin'ny bebe izy de niova bebe niova lasa nanaraka ny toetran'ny Marie bebe lasa tsy kisitositina intsony izy raiky izy ianao koa de tiany Jesosy ianao raha ijoro vavolombelona ho azy ny anjely de faly raha vao mahita ankizy ray manampy ny hafa satria anisany manampy an'i Jesosy ianao rehefa manampy ny hafa ka amin'ity anio ity de amaky teny isika ao amin'ny Matthieu 5:9-20 Matthieu 5:9-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy aoka hazava eo mason'olona toy izany koa ny hazavanareo mba ahitana ny asa soa ataonareo ka lazany ny rainareo izay any an-danitra tiany Jesosy isika raha ijoro vavolombelona ho azy ary ho hita taratra eny amintsika ny mahazaza mahateo tia any ankizy tsirairay avy hivavaka isika
hivavaka isika dia akombona ny tanana. Akombona ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, vonona hivavaka Jesosy miaina. Jesosy io, misaotra anao izay tamin'ity anio ity fanomenao tantara izay nomeny lesona tsara ho anay. Ampio izay Jesosy mba ho zaza Mateo ity ary ho hijoro vavolombelona ho an'ny hafa ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity androany ity dia ilazan'ny fanandramana ny seho tamiko aho. Manana fiara ary voakarakara tsara io fiara io isaky ny maraina. Ndray andro anefa nandeha tsy naposiposika eo, tapaka ny isatra ary any amin'ny toerana tsy naposiko any amin'iny fidinany mandrosoa iny no niseho ny fisehon-javatra tamiko. Na tsy hitako tsoa izay natao dia nanitsy aho ary nidona tamin'ny tamboho. Talohan'ny nidonany tamin'ny tamboho nefa dia nisy olona 5 voadony ary ny anankiray tamin'ireo dia tafakatra eo ambonin'ny tomobiliko mihitsy. Ary ny anankiray dia zaza eo amin'ny 12 taona eo andeha hanao BEPC.
natahotra ary raha vao niseho ny loza de tsy sanyvoaka tao anatin'ny fiarako aho fa nipetraka tao anatin'ny tômôbilina naprimiko ny findayako naprimiko ny sakosiko de niondrika ary avy eo nivoaka nitahotra amin'io de hoe inona niseho ho aiza rapitso minoko fa raha maninona reo a dia any an-tanymora ny afarako hoy ianao raha vao nivoaka nefa de zao ny zavatra hitako tafatsangana daholo le olona anankidimy voadona fa ny anankiray ihany nisy olona nitangorona ny olona rehetra fa zao ny zavatra niseho tamiko nisaotra an'Andriamanitra fa gagaka aby ianao raha mahita an'izany hoe olona 5 ray vao osy nefa zao tsy nisy naninona izy rehetra fa nety nampitsabo fotsiny ilay zaza anankiray dia fampiantso tamin'ny ray aman-dreniny nety natao amin'ny dokotera dia tsy naninona ary natsony ny ray aman-dreniny amana hoe tsy naninona ny zanakay fa dia aoka ifampitondra ambavaka ny fanalahidy de izao ny tenako sy ny fianakaviako dia mivavaka isa-maraina alohan'ny ainga de mivavaka ary manakana ny fiainana amin'Andriamanitra isan'andro aloha ataoko hoe fahazarana zay ary tena mety tokoa ary tena mahomby tokoa satria ny fahazarana miaraka amin'Andriamanitra de tsy arakaraka ny zavatra hoeritreretinao ny valian'io zavatra io fa amin'ny zavatra tsy eritreretinao na tsy ampozinao de indro misy zavatsoa omen'Andriamanitra ny tena ka hoia hoe fahazarana miaraka amin'Andriamanitra fahazarana mivavaka isan'andro de tena misy zava-dehibe ary mahomby satria Andriamanitra mahay mamaly eo amin'ny tena ilanao azy amin'ity androany ity koa dia ilaza aminao hoe ao amin'ny baiboly de misy olona manana fahazarana ary magaga moa fa fahazarana ray tsara ray ratsy mety samy anananao ny fahazarana tsara mety samy anananao ny fahazarana ratsy fa andaony io jerentsika amin'ny baiboly amin'ity androany ity ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy fahenina amby 7 asan'ny apôstôly toko 7 andininy fahenina amby 7 de misy fahazarana anankiray ty zao ny zavatra miseho ao ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita zany hoe raha adika Dorkasy ary be ny asa sosiny fiantrana izay nataony zany vehivavy zany mahazatra ny Tabita ny manao asa soa mahazatra ny Tabita ny miantra ny malahelo isan'andro de manao an'izany zavatra zany izy de noho ny toen'ny lazain'ny tenin'Andriamanitra ary narary izy tamin'izany andro zany ka dia maty ary nefa nampandrona ny faty dia napetraka tao an-trano ambony zatra manao asa soa zatra miantra ny rehetra ny manodidina de zao nodomandry izany anabavy amin'ny tenin'Andriamanitra zany zao nefa ny vaky teny eo ambany eo 7:30 dia nitsanga ny Petera ka niaraka taminy ary no nitonga izy de nentiny tany an-trano ambony ary mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy ny lamba izay nozarainy Dorkasy fony fahavelony 7 ary navoaka amin'ny Petera avokoa izy rehetra de nandoalitra izy ka nivavaka ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita mitsangana tena hira ny masony ary raha nahitany Petera izy dia niarina mahazatra izany vehivavy zany ny miantra de hoy ianao hoe inona ny valisoany rehefa nodomandry izy de izao ny valisoa lehibe de natsangana tamin'ny maty ny fahazarana tsara ataonao io misy vokany tsara fa hitsangana ianao ho velona ianao ary tsy izay ve ny tadiavintsika meza manao fahazarana tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa de misy koa ny raha vehivavy iny de ny lehilahy koa nefa zatra manao zavatra tsara ary tahaka an'izany mihitsy ny antsoiny Jesosy an'ireto mpanarato ireto ao amin'ny Marka toko 1
andininy ny fahenina ambin'ny folo. Marka toko voalohany, andininy ny fahenina ambin'ny folo. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nandalo teny amoron'ny ranomasiny Galilea izy, dia nahitany Simona sy Andrea rahalany Simona nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarado izy. Ary io Jesosy taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandoa niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Zatra manarato, zatra miasa tsara. Zavatra misy dia ohatr'izao, rehefa fahazarana amin'ny miasa tsara, rehefa fahazarana manao zavatra tsara sy mendrika, iza ny antso? Jesosy ny antso anao. Ataoko mpanarato olona ianao. Ianao koa manana fahazarana tsara, lehilahy manana fahazarana tsara. Aza adino fa Jesosy mihitsy no miantso anao, ka misy zavatra soa ataon'Andriamanitra ho anao. Zatra ny asa izy dia nataon'Andriamanitra hiara-iasa aminy. Tsara ny fahazarana tsara, tokony ataoko ary tokony ataonao. Mila manana fahazarana tsara ny tsirairay avy. Fa andaony eo jerentsika hoe fa mba misy fahazarana ratsy koa ve? Ao amin'ny Baiboly ao misy fahazarana ratsy ataon'ny olona, dia inona ny valon'ny fahazarana ratsy? Tena misy eo, tena misy ny fahazarana ratsy ao. Zay efa fantatsika fa jereo ne Jodasy manana fahazarana Jodasy, tia vola, manana fahazarana Jodasy, mieboebo, manana fahazarana Jodasy. Izy ihany no izy eo amin'ny fiainana, izy ny mahavita an'izao sy n'izao. Inona ny valiny? Ny fahazarana tia vola, ny varotra an' Jesosy izy. Ary samy mpianana mitady ho lehibe indrindra amin'ny mpianana satria mety manam-pahaizana angamba. Fa fantatrao ve ny hafarany? Nanato tena ary maty Jodasy. Fahazarana ratsy zany. Fahazarana ratsy. Ny fahazarana ratsy koa zany dia mitondra ho amin'ny fahafatesana. Ka hoy tsika hoe inona ny lalana izorana, inona ny lalana aleha. Fa Jesosy dia nanana fahazarana ary miompana amin'izay ihany koa ny tena fiainana arahan'ny kristianina ankehitriny. Manana fahazarana tsara ny Jesosy mpamonjy antsika. Dia araka ny hitantsika ao amin'ny Marka, ataony eo jerentsika ao amin'ny Marka. Ao amin'ny Marka toko voalohany. Marka toko voalohany dia ahitantsika fahazarana tsara izay nataon'ny tompontsika. Marka toko voalohany andininy 5:30. Ary mifoha maraina alina koa izy dia nivoaka makatria ny foana ka nivavaka tany. Fahazarana tsara. Raha vao maraina dia nivavaka Jesosy. Fahazarana ataony isan'andro isan'andro. Fantatsika ihany koa fahazaran'i Jesosy isaky ny sabata dia makao amin'ny tempoly mamaky teny ary mivavaka. Ianao koa dia mila manana fahazarana tsara. Averiko ilay tantarako. Raha izany moa tsy manana fahazarana miaraka amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny fivavahana, ahoana re ny mety fiainako hoe? Mety taiza re amin'izao fotoana izao hoe raha sanatria ilay olona dimy nisy maty? Sofa teo Andriamanitra. Sofa zatra miaraka amin'Andriamanitra ny tena. Ianao koa n'ity androany ity dia hoy hoe inona re ny fahazarana ahazatranao hoe? Inona ny fahazarana tsara eo amin'ny fiainanao? Tohizo. Fa ny fahazarana tsara dia mitondra ho amin'ny fahavelomana, mitondra ho amin'ny fiainana tsara, mitondra eo amin'ny fitiavan'ny fiarahamonina anao, ary indrindra eo amin'ny fitaizanao ny zanakao, fitaizanao eo amin'ny fianakavianao. Ahoana ny zavatra mety izy? Tonga dia modely eo amin'ny fiainana ianao. Iza re ny nalainao tahaka? Inoko fa ny fiainan'i Jesosy. Satria isan'andro ianao dia manolotra ny fiainanao. Isa-maraina ianao dia manolotra ny fiainanao eo amin'Andriamanitra.
Ovakitsika ao amin'ny Joba araka ny vakiteny fototra nataontsika androany. Joba 1:9 ka hatramin'ny 15. Ary tamin'ny ray andro noho ny avy ireo zanak'Andriamanitra isy teo anatrehany Jehovah dia mba tonga teo koa Satana tafaro taminy. De hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? De namaly an Jehovah Satana ka nanao hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany ao ka nivezivezy teny. De hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika an Joba mpanompiko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eo ambonin'ny tany, fa olona marina, mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Fahazarana no jerentsika teo. Ny zavatra miseho dia izao. Andriamanitra dia sany teny tamin'ny Satana mihitsy no nanao hoe, ry Satana, efa mpanjerijery an Joba ve ianao? Fantatrao ve ny amin'ny Joba mpanompiko? De hoy Satana, efa fantatro izy ka. De ahoana hoy Jehovah? De hoy Satana taminy, noho ianao de marina foana io lehilahy io. Fa andao ametraka fanontaniana aminao amin'ity androany ity. Raha miresaka zao Satana sy Jehovah, de hoy Jehovah, efa mpanjerijerenao ve io namanao io olona jerenao io? De ahoana reny mety ahavalin'ny Satana? Ngamba hoy Satana hoe tena olona matahotra an'Andriamanitra io ka tsy voaozongozona. Efa zatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra miaina amin'Andriamanitra io, fa tsy ho voaozongozona. Fa raha sanatria kosa zao no zavatra miseho. Hoy Jehovah aminao, efa mba, hoy Satana, hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa mba nijerenao ve izy? De zao ny valitenin'ny Satana, tsisy atahorana any amin'io Jehovah, efa io. Amin'ity androany ity ny atea ampanondrika ny lohanao de mieritreritra lalina manao hoe, raha zao tokoa asain'ny Satana, asain'ny Jehovah mijery anao Satana, aiza ny toerana mety misy anao? Tena ho tahaka ny Joba ve ianao ka tsisy atahorana? Sa efa rembony Satana ianao ka hoy Satana, efa io. Amin'ity androany ity dia mila manana fahazarana tsara ny tsirairay avy eo amin'ny fiainana. Mila fahazarana miaraka amin'Andriamanitra sy mivavaka isan'andro mba ahafahan'ny Satana tsy mahareby anao. Ahafahan'ny Satana tsy mahateny intsony fa hozy izy, efa ny Jesosy izy. Ny fandriako ary amin'izao sabata mahafinaritra izao, de mba hanana fahazarana tsara ny zanak'Andriamanitra rehetra, hanana fahazarana miaraka amin'Andriamanitra ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, ary indrindra ianao amin'ity androany ity. Inona ny fahazaranao? Inoko ny fahazarana tsara miaraka amin'Andriamanitra, maraina, atoandro, hariva, mivavaka, mametraka ny fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra. Ka na inona mety miseho dia arovan'Andriamanitra foana ianao. Eto ambavaka ny zanakao, eto ambavaka ny fianakavianao, eto ambavaka ny fiangonana, mba hahatonga azy ireny hijoro mandrakareva ihany koa eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Anapa-kevitra andro any fa hanana fahazarana tsara. Ianao koa, inoko, fa hanana fahazarana tsara. Aza eritreretina intsony ilay fahazarana teo aloha ilay ratsy mahafaty reny, mahavery reny. Fa ny fahazarana tsara de hitondra anao, ampifoanao ho eo amin'Andriamanitra. Ka rehefa ho avy tsy hoela ny tompontsika de hitsangana ianao satria nanana fahazarana tsara. Ka na i Satana ary de tsy afaka ningidranao. Ho tahinona ny teny? Asoa atonga anao hiaraka amin'Andriamanitra
isan'andro isan'andro. Amen. Itadianao Jehova Tompo, ipetrake anilanao, ravinare ahitanao toko, ialoka lokeo antratranao, Tompo ofidio zanaka tsy mendrika deo anao ny volraisomba ho anao doritoko, itady anao Jehova o tsy mionona raha tsy eo anilanao. Vitra anao ny zanakao, tantanoray matsiany sasao madio ny fokanjakao, ry Tompo ao avika manampy, Tompo ofidio tsy mendrika leo anao ny volraisomba ho anao doritoko, itady anao Jehova o tsy mionona raha tsy eo anilanao. Tompo ao mamonjy ny fanahy, mba mitary ny zanakao, ka atanjao ho tena lehilahy, ho vonona irady ho anao, Tompo ofidio zanakao, na tsy mendrika deo anao ny volraisomba ho anao doritoko, itady anao Jehova o tsy mionona raha tsy eo anilanao. Tompo malalo, misaotra noho ny fitahinao, misaotra noho ny teny nomenao tamin'ity androany ity. Enganie, ny fahazarana ratsy teo aloha izay mahafaty, izay mahatonga anay ho very dia ialanay. Fa androany dia ny fahazarana tsara enonay teo dia mba hahatonga anay ho velona hiaraka amin'Andriamanitra. Misy ireo fahazarana ratsy izay matetika tsy afakaina dia miezaka ary izay, fa dia mangataka vavaka aminao, engany eo aminay ny fananao masina ary tsay aminay ny fananao masina, mba hahafahanay miala amin'ireny fahazaran-dratsy ireny. Fa ny fahazaran-dratsy mahavelona no iainanay manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.